izay nomena anay dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny vonay ny teninao naina sakafo ny teninao naina satria fototsy ny teninao no teny tsy mamaty maharitra mandraky izay ny teninao naina sakafo ny teninao naina satria fototsy ny teninao no teny tsy mamaty maharitra mandraky izay. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tononona aminao sy ny ao amin'ny tokantranonao ao ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny tonga indray fotoana izay fampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka hivavaka tsika hangataka ny fanamasina hampianatra tsika indray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity androany ity. Manasanao hoe asivo etaeta ao anatinao ao tenena amin'ny Jesosy ianao manana etaeta mitenena hoe Jesosy mangetaeta ihany teninao indray amin'ity androany ity ka mitenena amiko hoe satria izay rehetra mangetaeta ihany no mahazo. Dia andaontsika hivavaka mifavaha ianao any amin'izay toerana misy ianao any andaontsika hangataka ny fanamasina hanazava ny teny amintsika tsiraray avy. Raha eo misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy famindramponao mbola nanomezanao anay indray izao fotoana izao ahafahanay mandre ny teninao. Mankasitraka anao izay Andriamanitra fa tianay tokoa ianao ka hampianatra anay ny sitraponao indray ianao amin'ity androany ity. Fanamasinao ianao mihitsy ny angatahanay anokatra ny sainay amin'ity androany ity ary ametraka n'izany ny teninao any anaty fonay tsiraray avy anome anay saina mahatakatra ianao mba hatakaranay ny sitraponao amin'ity androany ity ka mitenena aminay tsiraray avy ianao. Za Jesosy dia fitaovana ihany izay hitondra ny hafatrao ka oka tsy hiteny mihoatra na hiteny latsaka fa oka ny sitraponao rery ihany no tanteraka eto. Fa ny devoly sy ny asany kosa mpanatsatso ny teny devoly mitondra tsy fifatohana mpanelingelina dia didina sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona tsy anankera ary tsy anapahefana tsy ambinina eto amin'izao fotoana izao fa oka ianao fanamasina ny asa mahery sy asa malalaka eto ataovy ny asanao Jesosy ataovy ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona ny anaovana sy anandratana n'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika amin'ity androany ity dia ato amin'ny Korintianina voaloha toko fahaenina ny andininy faharoapolo. Korintianina voaloha toko fahaenina ny andininy faharoapolo vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo sy amin'ny fanahinareo izay an'Andriamanitra. Vakiako fandroany fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo sy amin'ny fanahinareo izay an'Andriamanitra. Amen. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia andraisantsika aloha hevitra manao hoe manompo tsara fa olom-boavidy ianao. Manompo tsara fa olom-boavidy ianao. Amen. Arak'ity tenin'Andriamanitra ity dia tena mangataka amintsika Andriamanitra satria amin'izao vaninandro farany iainantsika izao dia be dia be ny olona milaza fa mpanompon'Andriamanitra, be dia be ny olona mandeha any am-piangonana, be dia be ny olona mitondra ny anarana hoe izay kristianina. Kanefa misy tenin'Andriamanitra manao hoe tsy izay rehetra manao tompokotompoko izy no hiditry ny fanjakan'ny lanitra fa izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia arak'ity tenin'Andriamanitra ity moa dia tena manambara amintsika hoe olom-boavidy ianareo izy koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ianareo izany tenin'Andriamanitra izany dia tena mampianatra antsika androany mba tena hanompo tsara an'Andriamanitra tsika amin'ny tenantsika. Satria ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ohatra izao eo anatina gropy anankiray tsy ireo ray gropy ireo akoriny dia tena hoe manompo tsara daholo. Fa misy be dia be ary io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia tena Andriamanitra ambony toerana izy fa mba amin'ny fijery
ary tsika tsiraray avy ireo dia samy mandalo an'izany hoe fizahan-toetra fakapanahy zany fa Andriamanitra rery ihany mahita hoe misy tena manompo tsara fa misy ihany koa manao kitoto, misy manao atsiramina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ka mangataka amintsika tsiraray avy Andriamanitra mba tena hanompo tsara tsika satria tsika olona nofidiana, olom-boavidy zany mila manompo tsara. Ao anatin'ny fiangonana dia misy ny olona manompo tsara, tena matahotra an'Andriamanitra, tena manao ny sitrapon'Andriamanitra, tena mankatoa an'Andriamanitra, tena manatanteraka ny rehetra, izay rehetra teny voalaza atao anatin'ny Baiboly tena ankatoavana. Misy olona tena izany mihitsy hoe sady mankatoa izy manompo tsara izy matahotra an'Andriamanitra izy fa misy ihany koa ny olona manompo manao atsirambina, manao kizarizary, izay tiany ihany ny ataony. Izy hoe miteny izy hoe za kristiana fa izay tiany ihany ny ataony, izay mahafinaritra azy ihany ny ataony, izay tiany ankatoavana ny ankatoavana, izay tsy tiany ankatoavana dia tsy ankatoavana. Misy ihany koa ny manompo hoe terena izy hoe mila fitahiana izy dia izay ny hanompoana an'Andriamanitra, mila valim-bavaka izy dia izay ny hanompoana an'Andriamanitra, mila misy takalony izany ilay fanompoana. Hoe za mila tahiana dia izay ny ivavahako, za mila akanjo dia izay ny ivavahako, za mila satroka. Ary matetika ny olona rehefa tena hoe tojo olana ao anatin'ilay olana izy vao tena hoe mitady an'Andriamanitra satria mitady vahaolana. Fa ry havana malala, ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika dia izao hoe ifanompoantsika an'Andriamanitra io dia tsy noho ny fitahiana ihany. Marina fa mila fitahiantsika, marina fa mila valim-bavaka tsika, fa ny tena important amin'ny fanompoana izay fanompoana ataontsika io dia voalohany indrindra ny fiainana mandrakizay atsika. Manompo an'Andriamanitra dia za tsy mitady fitahiana androany sy fitahiana ara-pitsy fa ny any mandrakizay ako mihitsiny. Mandrakizay ako mihitsiny ny anahy ny voalohany hoe assureko tsara hoe raha ho avy Jesosy dia azoko antoka ny amiko fa ho any an-danitra. Manarak'izay rehefa azonao antoka tsara ny aminao tena hoe azoko antoka amin'ny fiainana mandrakizay ako. Dia izay dia faharoa manarakarak'izay mba ho fitahiana amin'izay rehetra manodidina ataona fanahin'olona maro. Tsika izany tsy mikatsaka amin'ny nofo, ny amin'ny mahanofo ny katsahana, fa tsika mikatsaka ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mikatsaka ny mandrakizay atsika ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay ny takian'Andriamanitra amintsika hoe tsika mila manompo tsara. Fa raha manompo tsara tsika dia azontsika antoka tsara, izany hoe mandrakizay atsika izany assuré ao amin'Andriamanitra. Tena vrai adoration tsika, tena converti marina ao amin'Andriamanitra tsika. Ary tena azontsika antoka tsara fa raha ho avy Jesosy na androany alina na rehefa avy eo na rapitso dia assuré foana fa za an Jesosy. Izay ilay manompo tsara. Miankina any aminao izany hoe assurénao ny tenanao. Dia izay assurénao ny tenanao. Za tena converti, za tena mandeha manompo tsara, za tena mifady ny ratsy, za tena tsy manota. Zany zavatra takian'Andriamanitra amintsika amin'izao andro izao. Ka tsy haiko hoe aiza ny toerana misy anao. Ianao ve ilay mbola manompo mitady fitahiana fotsiny, sa ianao ilay mbola izay tianao ihany ny ataonao? Za manompo fa za mbola misy fahotana tsy foko ariana, za mbola misy zavatra tiako tazominy ity. Fa tady Dio ry havana fa andro farany izao, ora farany izao, firy-taona nanomponao an'Andriamanitra ka raha mbola tsy afoy fahotana ianao, ohatra hoe mandainga ianao, mbola tsy fonao ilainga iny noho ny tahotra, mamatotra izany. Ary zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Fa ny zavatra takian'Andriamanitra amiko sy aminao olona ny fidian'Andriamanitra tsika sy ianao, no fidian'Andriamanitra tsika sy ianao ka andao hanompo tsara an'Andriamanitra. Aza atao atsirambina amin'ny fanompoana ry havana malala. Aza ataoko tontolo ny fanajana an'Andriamanitra. Fa ataovy important aminao hoe za ty anie ka olona ny fidian'Andriamanitra. Taiza ny toerana nisy anao? Taiza ianao tamin'ny ianao mbola tsy nandray an Jesosy nefa noho ny fitiavana ianao
dia niantso anao izy ary nisafidy ianao amin'izao andro hoe be dia be ny olona mivery, be dia be ny olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, be dia be ny olona mbola tsy converti, be dia be ny olona mbola tsy manompo an'Andriamanitra, mbola manompo sampy. Fa ianao izay efa nividian'Andriamanitra, ianao izay efa novidian'Andriamanitra, rehefa fantatrao fa manan-danja ny toerana misy ianao, ajaho Andriamanitra. Rehefa fantatrao fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao, ajaho Andriamanitra. Ataovy tsara ny fanompoana, ataovy tsara ny asan'Andriamanitra, aza manao atsirambina, aza manao kitotoa, fa ajaho tsara Andriamanitra. Manaja azy, atahory izy. Aza atao hoe tsy hita maso izy dia izay tianao ihany ny ataonao. Aza atao hoe tsy hita maso izy dia izaho mbola hanota androany fa izaho rahampitso hivavaka. Fa manaitra anao ny tenin'Andriamanitra androany. Olom-boavidy ianao, manompo tsara. Ataovy tsara ny fanompoana, ajaho ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra anao. Ajaho ny asan'Andriamanitra. Izany ny zavatra takian'Andriamanitra amiko sy aminao, manompo tsara. Aza manao atsirambina, aza manao kitotoa ny fanompoana, fa manompo tsara n'Andriamanitra. Be dia be ny olona manao kitotoa, tena mampalahelo. Ary ny zavatra tena mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra dia tsika izay efa mitondra ny anaran'Andriamanitra, tsika izay efa manao ny asan'Andriamanitra nefa mbola manao atsirambina, mbola manao kitotoa. Ianao mety izay ilay hoe manompo amin'ny ohatra hoe matahotra olona dia lasa ianao manompo. Ohatra hoe fatahoranao ny leaderanao dia lasa ianao ataonao ihany ilay asan'Andriamanitra. Fa izao hoe Andriamanitra ny atahory lavitra noho ny izay mitondra anao, noho ny pasteranao, noho ny leaderanao, noho ny izay rehetra manodidina anao. Andriamanitra ny atahory fa azan'ny olombelona. Fa ny fahatahorantsika an'Andriamanitra, ny fahatahorantsika an'Andriamanitra dia tena zava-dehibe ho an'Andriamanitra. Ary tadidio tsara fa saro-piaro amin'ny toerany Andriamanitra, ny toerany ao anatin'ny fonao, saro-piaro amin'io toerany io Andriamanitra. Ka raha misy zavatra ataonao makany toerany ao anatin'ny fonao ao dia tena zavatra mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra izany. Ka aza atao atsirambina mihitsy ny hoe misy toerana roa anatin'ny fonao ao dia ny iray an' Jesosy dia ny iray tsy an' Jesosy. Mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra izany. Mampalahelo an' Jesosy izany. Ka andaontsika tsy ataontsika atsirambina izao asa fanompoana izao, fa andaontsika tena hanompo amin'ny fahatahorana. Andaontsika tena hankalaza an'Andriamanitra amin'ny fahatahorana. Hanaja an'Andriamanitra amin'ny fahatahorana. Jerentsika tenin'Andriamanitra iray ato amin'ny tenin'Andriamanitra iray sika ato amin'ny 2:5. Jaona 2:5 raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy. 2:5 vakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ataovy izay asainy ataonareo. Ty tenin'Andriamanitra ity moa dia fantatsika tsara fa tamin'ny fampakaram-batao akana izay nanaovan'i Jesosy fahagakana dia teto misy fankatoavana be tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany hoe rehefa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, izany hoe naniraka izany ny reniny teto hoe ataovy izay asainy ataonareo, izany hoe Jesosy koa tsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia mila manatanteraka an'izany hoe ataontsika izay asainy ataontsika. Mitaky zavatra be dia be amintsika Jesosy ary mitaky zavatra be dia be amintsika Andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao satria ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia mila tsika manaiky sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila tsika tena hoe vonona foana amin'ny fankatoavana izay zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Izay ilay mampanompo tsara antsika dia amin'ilay fankatoavana. Misy zavatra tena takian Jesosy amintsika. Mety hoe toetra io mila ialana. Mety hoe fotoanantsika tena atolotratsika ho azy ny fotoanantsika rehetra hanompontsika azy. Mety ihany koa io mety hoe fizahan'ny toetra mandalo any aminao fa izao hoe ao anatin'izany fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra izany dia mila mankatoa foantsika,
ary vonona foana tsika ankatoa. Izany ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika hoe ataovy izay asainy ataonareo. Amin'izao vaninandro farany izao mitaky amintsika Jesosy mba hanino, mba hanaovantsika ny sitrapony. Ohatra manokana izao raha esiko za amin'izao fotoana izao za manokana tena hoe 99% angambany dia tena hoe fotoanako anompoako an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia tsy mifidy hoe lahady ihany fa za manomboka lahady jusqu'à lahady dia tena hoe natsoin'Andriamanitra mihitsy ny fotoanako ary izay mihitsy no nodiko aty Madagasikara hoe nandefasan'i Jesosy anahy aty Madagasikara hoe nisy ilaivany anahy, misy ilainy anahy. Fa manomboka lahady jusqu'à lahady tena hoe raikitra. Misy zavatra foana nirahana anahy, misy zavatra foana nirahana anahy, misy zavatra foana nirahana anahy. Dia za na dia misy zavatra tiako atao aza atao amin'ny tokantranoko, na dia misy zavatra manahirana anahy aza atao anaty tokantranoko dia tsy maintsy ny an'i Jesosy foana aloha voalohany satria izay ilay hoe niantsony anahy. Jesosy izany raha niantso anahy izy dia tsy hoe anao izay tiako atao intsony fa tena niantso anahy izy hoe ho ampiasany ary za tena efa nanaiky, efa mivoady hoe vonina ampiasanao tia hirao dia amin'izao fotoana izao tena tanteraka amiko ilay tenin'Andriamanitra hoe manaiky hirakiraka ao. Dia manomboka latsinainy ka manomboka lahady ka hatramin'ny lahady izany dia misy zavatra mpanaovin'Andriamanitra anahy foana, misy zavatra mpanaovin'i Jesosy anahy foana. Misy fotoana tena henoko hoe reraka io vatako io fa tsy manaiky fa tsy maintsy manao sitrapon'Andriamanitra satria izay ny antsony anahy ary za efa mivoady efa nanaiky hoe anatanteraka anao dia manao foana. Jerentsika ihany koa ny Abrahama. Andriamanitra rehefa niantso an'i Abrahama nangataka an'i Isaka ho aterina tao fanatitra. Dia teo ihany koa i Abrahama dia tsy monimony izy fa tena nitondra an'i Isaka izy satria iny nangatan'Andriamanitra taminy. Nanolorany an'i Isaka vonina izy tena hoe nanome an'i Isaka hoe ho atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Izay ilay hoe fanompoana an'Andriamanitra. Ianao izany rehefa manompo an'Andriamanitra dia misy zavatra takian'Andriamanitra aminao, misy zavatra angatan'Andriamanitra aminao, misy zavatra angatahany amintsika. Tsy haiko ny ianao hoe inona izany ny ianao izany ilay zavatra asain'Andriamanitra ataonao amin'izao vaninandro farany izao. Inona ny zavatra ataon'i Jesosy ataonao, inona ny zavatra angatahan'i Jesosy aminao. Fotry ny anahy manokana izao dia fotoanako tena hoe lany 99% ny anahy tena hoe voahiraka atsy miala ato dia maka atsy, miala atsy dia maka ary, miala ary dia maka aty. Eny an'i Abrahama nakany an'i Isaka. Fahitantsika tsara vokatra tsara azon'i Abrahama rehefa nanolotra an'i Isaka izy dia naniraka an'ilay anjely izy niteny Andriamanitra avy eo. Dia avy eo tsy nivonoana Isaka fa ozy izy amin'izay rehefa nahazo ny teny fikasany Abrahama hoe rainy maro. Izay mihitsy ilay dikany anarana hoe Abrahama satria rainy maro. Dia iamaro izy mitaranaka ao tahaka ny kintana sy ny fasika. Vokatry ny fankatoavany Abrahama nahatonga anazy lasa rainy maro. Dia itsika ihany koa rehefa mankatoa izay rehetra sain'Andriamanitra ataontsika, izay rehetra sain'i Jesosy ataontsika, rehefa mankatoa tsika dia misy fahombiazana be dia be miandry antsika, misy vokatra be dia be miandry antsika. Ka tsy haiko hoe inona ny ianao androany. Ianao fa misy zavatra takian'Andriamanitra aminao mihitsy, misy zavatra sain'i Jesosy ataonao fa tena manatanteraka ve ianao, tena manao ve ianao, tena ataonao tokoa ve ilay izy, sa ianao ilay mpanompo izay tianao atao ihany, ilay manompo ihany ianao fa ohatra hoe mitady fitahiana fotsiny, sa ianao ilay sady mandeha amin'izay tianao atao ihany ianao hoe te hanompo kely androany dia manompo, dia tsy te hanompo kely indray ara-pitsy dia izay tiako atao ihany. Fa tsara olona novidian'Andriamanitra tsika, important amin'Andriamanitra ny toerany ao anatintsika ao, fa tena manasanao hoe ataovy important eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Omeo valeur izy dia manome valeur be anao ihany koa izy. Ny ao amin'Andriamanitra dia tena ohatr'izany mihitsy, omenao valeur izy ary Andriamanitra tena hoe
izy zany rehefa le zavatra kely indrindra atahoranao azy iny tena hanandratany be ny fiainanao iny satria mahakasika amin'ny fony le fatahoranao azy, mahakasika amin'ny fony le fihetsika kely ataonao fatahorana an'Andriamanitra iny tena mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra iny ary iny mihitsy ny hanandratany atsika. Ka mipetraka aminao ny fanontaniana androany hoe nataonao tokoa ve le zavatra nasain'i Jesosy nataonao? Mety hoe hiala amin'ny toetra ratsy, mety hiala amin'ny fahazaran-dratsy, mety misy zavatra takian'Andriamanitra esorina ny anaty fonao any, tsy mahasoa anao any ireny. Matoa Jesosy manafaka anao dia tsy mahasoa anao iny, fa zavatra hafa mahasoa anao matetika. Ny zavatra mandalo amin'ny fiainantsika dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa le zavatra fikiritsika mihitsy ny esorin'Andriamanitra amintsika satria lasa sampy. Mifanompo-tsampy akory tsy hoe mandeha any amin'ny dadarabe fa le zavatra tomponao anaty fonao tianao mihoatra noho ny Andriamanitra iny ny zavatra efa anisan'ny sampy iny. Ka izany indrindra mahatonga antsika tena hoe mila manompo tsara tsika n'Andriamanitra, mila tena ameantsika toerana ao anaty fontsika ao izy, tena hajaintsika amin'ny fontsika rehetra izy, tena omentsika lanja ny fisiany amin'ny fiainantsika. Important amintsika anie izany. Tsy haiko loha ianao fa za tena important ny antsoin'Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao tena be dia be ny olona ny hoe manompo izy fa izy tsy mankatoy izy, be dia be ny olona manompo. Fa ho anao izay manana an'izany lanjany, tsapanao izany hoe misy lanjany be amin'ny fiainako ny fanompoko an'Andriamanitra. Important izany. Asivo lanjany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, asivo lanjany izy ary tena ataovy renao ao anatinao mihitsy ny hoe misy lanjany be atao anatiko izany ny safidianan'Andriamanitra ana izany, izany fidianan'Andriamanitra ana izany. Fa tsy ilay olona mipetraka eny amoron-dalana eny ianao, tsy ilay olona lavitra be vao mahita fiangonana ianao, tsy ilay olona hoe mandoa frais be ianao vao mandeha mahita fiangonana. Tranao io tena asivo lanjany ao anatinao izany ny antsoin'Andriamanitra anao izany hoe mbola be dia be ny olona mandeha mivaritena, mbola be dia be ny olona ny lava amin'ny fakapanahy, mbola be dia be ny olona ny lava amin'ny fijangatsangana, fa ianao kosa izao sy ianao nafahan'Andriamanitra tamin'izany, nesorin'Andriamanitra tamin'izany, ataovy misy lanjany eo amin'ny fiainanao izany ry havana. Mpanompo tsara tokoa tsika raha andeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Izany ny fankatoavana izany ny zavatra ataon'Andriamanitra ataontsika amin'izao vaninandro izao, izany ilay zavatra takian'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao. Asivo lanjany hoe mpanompo tsara ianao, olona voavidy ianao. Aza atao ambany zavatra mihitsy ny fanompoana an'Andriamanitra, aza atao ambany zavatra mihitsy ny antsoin'Andriamanitra anao, ny safidianan'Andriamanitra anao. Fa tena omeo lanja izy, ajao izy. Ataovy tsapany, ataovy hitanao ohatrany hoe ataovy mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra mihitsy ny toerana ao anaty fonao hoe tena omenao toerana tsara ao anaty fonao ao izy. Ny fotoananao, misy ny olona taitra izy amin'ny alina, iny fotoana iny tokony hivavahana, fa lozany mivadibadika ao. Tsika izany mila manana ilay saina mahatakatra mihitsy hoe matoa tsy mahita tory androany alina dia inona ny antony tsy nahitako tory? Inona ny antony nampifoho alina? Tadidio fa mety hoe tian'Andriamanitra ianao iankohaka hivavaka ho an'ny fianakavianao. Mety tian'Andriamanitra ianao hivavaka ho antsika ataona ho antsika amina groupe iray ohatra hoe manana groupe ianao. Mety hoe tian'Andriamanitra ianao hivavaka ho an'ny zanakao, hivavaka ho amin'ny pasteur anao, hivavaka ho amin'ny mpiray vodi-rindrina aminao. Izany anie mila takatra tsika izany amin'izao andro faran'izao, fa izany ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahantsika amin'izao andro faran'izao. Fankatoavana, fanitarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fitaomana fanahan'olona any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, firaisan-tsaina amin'ny alalan'ny vavaka. Ataontsika tsapantsika mihitsy izany hoe olona ny fidian'Andriamanitra izany, tsika manompo tsara, izay ilay hoe manompo tsara, mivavaka amin'ny fotoana rehetra, izay ilay hoe manompo tsara. Manompo tsara ianao, ataovy ren'Andriamanitra mihitsy izany hoe ianao izany manompo tsara. Misy anie ny mpanompo misy ny olona manompo jerentsika tenin'Andriamanitra atao amin'ny Marka 5:10 atao amin'ny Marka azafady Matthieu 5:10.